Amaranantsika ny tolon'ny baolina kitra dia ny hoan'ny sokajokony hoan'ny asabotsy nam iny izay karakarain'ny fikambanana mpikatra dia anisan'ny fanadihadiana ao rahantsika amin'ity hariva ity ny fihaonan'ny cheminot sy ny ASVF izany resiny zareo ASVF tamin'ny isa 3 noray ny besetroka atao amin'ity lalao farany amin'ny fifanintsanana isam-bondronyity hoan'ny sokajokony. Nifarana asabotsy teny amin'ny kianjan'i asabotsy nam ny fifanintsanana amin'ny fiadiana ny tompondka hoan'ny tournoi fifankatiavana izay karakarain'ny fikambanana mpikatra eny asabotsy nam hoan'ny lalao baolina kitra sokajokony. Ity lalao arahantsika amin'ny sary ity dia ny lalao an'ny ASVF manao akanjo mavo amin'ny sary sy ny cheminot manao akanjo mena. Nivoaka mpandresy tamin'ny isa 3 noray teto ny ASVF. Ny adiny lalao saingy hita nanatory vanikake fa ny ASVF teo amin'ny famonom-baolina. Lesoka teo amin'ny cheminot kosa ny fadiram-baolina sy ny fahaiza-miaraka. Petsaka ny baolina tokony tafiditra saingy diso hatrany ny famaranana ho an'ny cheminot. Azo lazaina mitovitovy ihany ny isan'ny occasion azon'ny rototo saingy nahinanaraotra izany ny ASVF ka nahatafiditra baolina 3 raha iray monja no tafiditry ny cheminot. Itoy amin'ny faran'ny herinandro zao ny faninanana ka miditra ny mpahiva-dalana ho an'ny veteran mihoatra ny 50 taona ary eo amin'ny dingan'ny ampavalon-dalana kosa ho an'ny sokatsy veteran sy ny super veteran. Tafita hiatrika ny lalao famaranana fiadiana izay tompondka ny gôl da top 8 ny FTM Manjakaray sy ny Kosfa taoriny ny lalao manasa-dalana nitotsaina io tolakandro io teny amin'ny kianjan'i tapenaka. Noporofony ny FTM Manjakaray ny mahalarina voalohany azy eto Madagasikara nandritra ity fihaonany tamin'ny savoniry tropikala ity. Resiny Dakar tamin'ny isa mazava 320 teto ny savoniry tropikala. Teo amin'ny fidirana voalohany dia ny fantanja tsara ny lalao an'ny rotota. Elanelana isa 5 no nentin'ny rotota ny alasasatra 720 izay nitarihan zareo afetsy Manjakaray. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nampisioniera ny mpilalao Manjakaray ka nahatafiditra baolina maromaro. Sahirana nanenjikisa kosa ny savoniry tropikala ka tsy nentina vidina andrafitra fanafiana firy. Na izany aza ny adiny lalao amin'ny rotota. Nisombain'ny toetrandro ny lalao manasa-dalana ka tsy afaka nampiseho endry dalao firy na ny FTM Manjakaray na ny savoniry tropikala. Ny bahatoerana atao anatin'ny lalao tamin'ity fihaonan'ity ny takataka.
teo amin'ny aloha manasadalana faharoa dia nivoaka sepotra voafaka tamin'ny asanakady fotsiny kosfa resiny miaramila tamin'ny isa tery de tery 7-12 zareo akady fotsy nandritra ny 20 minitra nalovana dia tsy akitsitsy ny fanafiana ho an'ny rotota tao anaty orana nozoran'ny lalao ka tsy nahitana endry dalao firy saika ny onona tamin'ny takatakatrany ny ekipan'ny FT Manjakaray sy ny kosfa zany no tafita hiatrika ny lalao famaranana ho an'ny gôl da topoit zay sady solotena ny Madagasikara ihany koa eo amin'ny fiadiana ny amboarany ranomasimbe indianina